Ny vakansa moa zao nefa ao anatin'ny lohan'ny ankizy maro makany amin'iny faritany fa tandremany amin'ny lalana rehetrarehetra eny fa misy lalana aloha lavaka ny any amin'ny sasany any de efa mizaka manamboatra raha ny makany amin'ny RN7 moa zany RN2 ny RN2 moa makaizy Tamatavy Thomas efa manamboatra RN7 ko efa manamboatra misy ny makany Mahajanga RN4 efa misy manamboatra ihany koa de mino fa vita atsoato zany lalana zany fa tsy maintsy misy mandefa message zo refa de fintandremana natao misy matetika aloha mitandrina foana aloha na de misy miteny ary hoe nonge mitandrina fa ny olona tsy mitandrina marina ko misy marina ihany aloha zany satria ny raha mahita accident zany tsy maintsy voatery angely ty le accident misy reny le taxi bicyclette reny le tsofaka makatsy akavia akavanana ny azo ny hitako anankitelo ny akoatra ohatr'izay izy loha tsy hoe accident fa tena hita hoe tsy fitandremana zany le ataon'ny zalahy mpitondra camion le ao anatina virage reny no misongona le voalohany le nisy ohatran'ny moto iny efa saika nirofony le ry le niala sisiny latsaka iny de avy eo le camion anankiroa fa tsy haiko aloha na teto Madagasikara na tsy teto de nisy le de ohatran'izay ihany koa le anankiray camion daholo misongona ao anatina fiolanana mampalahelo de le am'le bicyclette nge mandeha nge ariva ny azy zany asaiko mijery nareo mandehana rivariva eo Anosy-Be de hitanareo izy sa double triple zareo no tsisy jiro na ny kely ara tsy manao akanjo mba mamirapiratra tsisy anton'ilay jiro raha vovoataratra de mirehatra tony ina narandrena azonao le izy tsisy anreny tsisy katadiopra tsisy minna mbola eo am'le ampovoany any izy mandeha eo am'le io ampovoany io angeo lalana atao andehanana aingany zany hoe voarapidra tokony tsisy manelingely io na bicyclette na sarety na inona zay zany ny tokony ho izy fa le tokony ho izy sy ny fampiarana ny tokony ho izy moa zany tsy haiko ihany manahirana ihany fa ny CUA zany na ny police communale nisy fotoana efa niezaka nampidininy ambany taty am'le pavé daholo na ny tomobile ngeza be ny camion ny bus sarety ny bicyclette de ampidininy taty ambany taty de mety le izy fa eritrereto angenao hoe lasa voarapida le izy ry mandry fa mandeha mora le tela tsy tako zay mahavoarapida an'le izy ny azany loha tsy haiko tsy haiko irrigation piano loha raha manao ohatran'izay za tena manahy mihitsy amin'ny lalana mikodana le makany Tamatavy tena hoe raha vao tsy entitra ny fampiarana ny lalana fifamoivoizana asa nga mahafaty olona tsy faty aloha no efa tena zany tsika de efa tsy nanao tsony aloha zany zareo le teo amin'ny lalana vaovao le manivanivaka le mare masay makatsy makary any amin'ny lalana vaovao iny boulevard be iny efa tsy de misy sarety iny satria le fa tenenina foana tenenina tsy tsika rery moa zany fa be dehibe na ny fahita lavitra ny teny an'le izy teo de efa mba nandray fipetratra zareo ny anazy zany tsy le am'le hoe sarety ihany fa le fampiasaitsika an'le lalana mihitsiny ohatrany hoe fitondra ny teny fomba fifamoivoizantsika eto Madagasikara mihitsiny ohatrany hoe raisiko ohatra fotsiny zao amin'ny lalam-baovao le tenen'ny Eric iny le mivoaka makany ohatrany iny Masay akoron-drano mivoaka makary Mbomanga kely iny miaraba Bandekama tena mbola betsaka mihitsy ny fiara mandeha amin'ny akavia amin'iny de efa klaksony anao vaorina izy dodosana vaorina lazany andanony arifa ary malalaka lasa misongana any amin'ny akavanana any ianao rehefa manao permis ianao raha nanao permis daholo aloha ny Antsasamanila raha nanao permis de mahafantatra hoe ina la hoe serré à droite rehefa tsy andeha mafy ianao de amin'ny akavanana ny serrena de vahinona ihany ary ty mandeha mora mpitatitra briky ty amin'ny akavia
mpitondra fasika ty amin'ny akavia zao mitondra nrehetrarehetra zao ty amin'ny akavia tsisy makany amin'ny akavana omaly zao zay teo anosy zato nisy somary-mbotaka kely zay de ny moto sy bisikileta rehetra mandeha mavaty amin'ny akavia no mitsongona fa mbola misy vitsivitsy any misisika amin'ny akavana de izy indray no klaksona an'le olona mandeha tongotra ny olona koa moa feno mpivarotra eny amin'ny trottoir de lasa vaty amin'ny arabe izy mandeha nefa nge zavatra lozany zany sécurité tsy en sécurité mihitsy nefa de le zay de nana moa zany efa nameny bandy any amin'ny tanàna sirona mihitsy indray raha erikesiny saretiny tena tsy resaka asa le izy tsy anna ny asan'olona tsy izay mihitsy ka fa resaka fitandremana resaka raha vao maika mantsy ianao ohatra ny hoe misy sarety alohanao de maika ianao isongona akaviana akavana mety mandona olona ianao mety mandona zavatra ianao mety ohatrohatr'izay fa le lalàna mipetraka taloha iny angamany mino fa mbola tsy voafafa sa ahoana ry mahandry ahoana ry vandekamo le lalàna mipetraka taloha hoe misy orany any fandehanany sarety tsy mbola nisy lalàna abrogé moa zany le hoe filajinitrareo anivon'ny ananazy mbola tsy abrogé mihitsy ny lalàna iny fa lasa tsy voaja fotsiny ohatrany hoe tsy mino koa reo hoe mbola zany no fafana tsy voaja mihitsy le izy de ny finany fampiarana an'le izy ary indrisy ohatrany goragora satria lasa manisy sentiment tsika ao anatin'le izy hoe kareo raha vasina sentiment be hoe za tsy teny hoe iza no nyteny an'le izy amin'ny personne mihitsy fa hoe mahateto raha zany nampiarina an'izany lalàna zany nefa zay le lalàna hoe misy lalàna napetraka teto tsy tokony ho eny reny ohatra mpivarotra ihany hoe misy toerana tena voafarotra ny lalàna tsy azo ivarotana nefa de tsy sahatsika ny mandray ny fepetra mahakasika an'izay hoe eto amin'ity faritra ty ngefa nisy lalàna napetraka hoe tsy azo ivarotana iny le mpivarotana aloha iny ray de misy an'le hoe le voateny teo le hoe tokony avare rayon anosy be manokana zao tokony midina aty amin'le ilany midina na avaty amin'le ilan'ity daholo ny sarety bisikileta sy ny rehetrarehetra fa eo ampovoany izy mandeha marivariva zaho miteny hoe miteny eto fa zaho manasa ny olona mihitsy andana mba mijery rehefa ariva de hitanareo izy enjana be ahoana moa le hoe io ny tanàna an'la eny mbo madizina tena zava mihitsy mbo madizina ny lalana makany Tomasina ozy izy ny namako ato de efa miantsehatra ihany zareo fa ny atsapanana makany Tomasina mbola zava-doza fefa manamboatra zany izy efa miantsehatra ihany de mbola zava-doza zany ny eo zay zany ny any amin'ny Tomasina ny akony any eto any Tsirabe sy Mahajanga eny hoe notsika ny any Mahajanga hoe karakory tsara de nako zao voatany voanganako taizo ngala sy tamatafa efa ela ny tany efa tamin'ny tapatapa faraparany taona moa zany felony voalohandohan'ny taona 520 fa tamin'izany aloha mbola ahatsaritaka ny lalana soika mbola ahatsaritaka ny lalana tena mbola fa zay ny teneniko hoe mety marina zay voalaza zay fa nisy fiatsarana fa ny lalam-pirenena fahafito ny voanandehanana voaingana zay tena mahita ianao mare anao vaovao hoe mizotra ny asa fanamboarana tamin'ny fotoana nandananay tany aloha vao tapabolana lasa zay lalam-pirenena fahafito variny ny lalana 0.5 koa zany ny tena 40 km fa zava-doza koa nefa ny talora ngainy mikorisa misosa marina tsika diso ve hoa le lalan-dra-pirenena ny lalany de nefa any mihitsy ny lasa tsy ny avintsika amin'izao fotoana zao somary misy politika kely diso be any ao anatin'le izy misy za tsy miteny hoe tsy vaindondra raha daholo ny rehetrarehetra ifinanana tavikely ihany tsy mampikoriana an'le lalan-dra tena marina zany ka tsy fidiny anangy le matavy kely de langy matavy kely fa tsy tavy kely de zay le izy hoe nisy fifanarahana efa natao te tany aloha be tany amin'ny fanamboarana ny lalana za raha zay fifanarahana zay ngamba no ny tanterana mety tsy ohatr'izao ny lalana teto Madagasikara zavatra misy faharoa koa
reo lalana mba tsara tsy vitatsika ny mikojakoja azy ara-potoana potika tsisy raisiny tsy fantatro tsony zao ny atahany miresaka lalana any tsika ny atahany lalam-pirenena moa izy iny mampitoy any le tia iza le tanàna lesy de tia avy eo anany makaiza raha amisia ilany atsinana ny nosy iny izy a vatomandry makamy manoro mbola nahita na lalana vatomandro manoro vatomandro manoro efa taraiky tanteraka izy tamin'ny fotoana nandanana tamin'ny ilo fa efa nisy koa nefa izy iny tsy de tena namboariny fa ny tsapanana vatomandro no namboariny fa vatomandro manoro tsy de tena hoe namboarina fa nahitsitsy fotsiny iny fa tsy de tena namboarina be ohatrany ahoana vita izy tamin'ny fitondrana teo aloha dia tsy nisy tsony ny fikojakojana nefa izy isamy be mifanerasera zany le lalana satria mitona entana ny camion sy ny sisa dia nipotika dia taraiky tanteraka le lalana de tsy tamotsy azo anaovana anazy tenena hoe azandrasana ohatran'ireny le lalana vo irodorotona ny fanamboarana azy zany koa ndre ny asana solom-bavambahoaka hoe mitatitra ny zavatra ohatran'izany any amin'ny faritra misy azy tsirairay avy hoe amboarina ny zao ndray ny simbany aminay fa tsy atsakan'ny tanana lany hoe nale ote efa manangatanana nge zao ilamle matoby tamin'ny efa niteny an'izao tamin'ire mpandeha iny hoe ianareo mpanangatanan'ireo mety aminareo le izy zao de manangatanana fa tadidy fa aorinao mety anenenanareo le nanangatanana zay indrindra ao arinao satria tsy ho eo foana tsinony tsy ho eo foana tsy manenjika an'izy zany na maninona an'izy fa miteny zavatra misy tandremo hoe tia tsy maintsy lanina de lanina fa fajereo ihany ny amin'izao izy metimety aminao fandaniana azy fa rehefa ratrizay afaka 20 na 30 taona mbola eo ilalana io de ny zanakao amin'izay na ny zafy afinao na ny zafy tsy fantatrao na ny zafy ihanina no teny aminao hoe tatabianay io le ty kainy nandany an'ity lalana ty dia eo amin'izay le hoe tonga de mifanampondra olo eo fotiny ao anatin'izay rehetra zay miresaka an'izany tsika erika sy mandry misy tolo-dalàna zay tsy haiko hoe nanahoana hoe fiketriketrehana tolo-dalàna fa merenana an'ilay fanamelohana ho faty eto Madagasikara tsy fantatro ny faran'izay lalàna zay fa isan'ny voakasika zay amin'ny maha-olombelona moa zany tsy manana ina moa zany tsy manana droit aloha teneniko tsy manana droit naisotra aina fa rehefa tena misy zay misy eloka zany riverina hoe tena efa tao loatra raha tsy matrany mamono olona 20 kosa ndaso aloha zalahy reny le sady mametavetany mamono rehefa aveo reny kosa misy zavatra ho teneniko rehefa aveo rina amin'ny vaovao ny teny an'izay famonoan'olo lenina amin'ny 20 zay rika mifandraika amin'le zavatra nitranga tena aloha rehefa aveo mihitsy le izy satsika ty mbola manam-potoana lavalava manana 10 minitra ve 10 andora angaty zao nisy trangan-javatra an'sio teto Antananarivo teto makasika niny tsisy tsy malaly tsika aloha tonga de mahitsy be fantatra tsara ny trangan-javatra tena mbo malaza tamin'iny fotoana iny nisy olona voasaringotra tao tena mba miangavy Antanandro re tompoko aza de aparaparaina toy ireny le olona na ny fitsarana ngefa ny teny mbola tsy meloka le olona izy andray io de noho izany alaotsika na marina hoe baolina kitra le atao miainga ny action na specta fa tena mba nakara tsisy dirako le izy fa mba miteny de mitaiza hoe alao kosa rangamba tsy atao an'ireny le bandikely nampalahelo le mpilalao anankiray raha vata mivoakatra teny ambony kianja ombaly fa avy de ny orakorahan'ny olona hoe tonaty tena nanjary lasa tena tsy dirana lalina tena ozaka tena alao mba tsy atao an'izay le izy olana fotsiny amin'le izy ngery baina de zao hoe tsy azonao sakanana amin'izany olona tsinona ny antony enina amin'ny 20 any elemata marina le izy tena tsy lafoka tsy niavina le zavatra tena tsy ambaniny tena mavesatra be fa na izany raha alao le izy lo mba tsy amina sehatra ohatran'izay satria
ianao nge iteny fotsiny fa na iteny ianao ny fihetsepon'ny olona tsy voafehanao mihitsy fa io zany nisy zavatra disy be dehibe tao anananina teo hoe tsy hoe miseho milaina hoe maninona fa amin'ny zavatra ao misy hoe mangina dia tsy miteny amin'ny zavatra rehetrarehetra ohatrany zao nisy fotoana hoe za mialatsiny amin'ny teny hoe za nozon'olona firy aho faty maty hoe makatsy efa nisy mihitsy le efa maty tsavitra tsony maty tamin'ny aly le rika raoravo mangofotra miantso rehefa fa oana ty dia tsy zany natsona fa ny olona aloha no atsona hoe io izy kaiky izy ny olona zay vo ikala mahinga nisy fotoana niantso anahy dena maty arely ty pandeka niantso anahy kiala mahy dia inona za mamaly inona za ely ty mahena ny azany tiako tenena amin'izay zavatra zay tena betsaka ihany zay olona fatako zay le ny teny an'izany hoe tsy avitra tsony io many io maty io hoe zao kanefany iny olona ny teny iny lasa alohan'le olona nieritreretany fa tena za zany tena miteny olona hoe aza miteny an'izany aza miteny zany aza manao olona n'izany hoa fa dia izay le teneniko hoe rehefa misy trangan-javatra ohatran'io aloha miasa mangina fa aza miteny fa mangina mihitsy dia manao zavatra ianao zany dia mangina any ambadika any ianao manao zavatra fa aza miteny fa misy zavatra be dehibe ndrasan'ny olona aminao anao ke raha vao misy zavatra mitranga dia fa avy ny olona misyndrasany fotsiny ianao fa io mpanoatra azo mandrasan'ny olona fotsiny ianao anatin'le aono moa le iramaly eo raha vao solafaka eo ala be ny mpanakory dia misy irany iza koa le ira fiderany iny TDL ndrasany fotsiny ozy izy ianao raha vao solafaka ianao na mibolisatra avy ndrasany fotsiny zay teneniko hoe aloha mangina foana rehefa misy zavatra mandinika aloha vao misaoty tambo fa zava-doza koa ty tany Espagne ay tena sire ay teto amintsika koa ty fa nisy ohatran'io le tamin'ny orambe reny fa ty raha nohatrany avy any amin'ny tendrombohatra tany le izy be dehibe raha maty tamin'io zavatra tena netan'le rano dia zay teneniko hoe misy aloha fehezina ihany foana aloha ny vava rehefa misy zavatra dia fehezina vava dia aloako fehan'izay hoe fehezina vava dia tsy miditra amin'ny zavatra tsy tokony hidirany hoe tsy miditra amin'izany tsy aferako izany aloha raha za zao ny teny fotsiny tamin'ireny le 9 maty reny hoe zao dia anajanoko amin'izay le okizay aloha ka zay mihitsy izy aloha andeha mifanadihadiana dia mifanadihadiana mahita valiny fa lasa tsy hoatahoata moa amin'iny raha iny zao mety misy olona tena hoe izy ny tena tomponantoka tsy miteny mihitsy